nanao izay ho afany amin'ny fitondrana fanamiana ho an'ireo traboina ny fiadidinan'ny tanànan'Antananarivo tamin'ny alalan'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanina nandroany taoriany ny fandalovan'ny rivo-doza Enao. Nisy noho izany ny fitsidiana izay nataony teny amin'ireo ivo-toerana misy an'ireo traboina, misy 5 eto Antananarivo renivohitra. Vary 5 taonina, voamaina, lamba firakotra miisa 100, menaka, mofo, rano fisotro ary zavatra maro samihafa no natolo no an'ireo traboina tamin'izany. Misaotra n'Andriamanitra mandrakarivotsika satria tsy nisy ny ainana fohy ary dia mbola afaka mahita nareo falifaly ohatran'izao ka dia tonga ny komina Antananarivo renivohitra izay izany lehibeny dia faly mahita nareo ary makahery anareo amin'ny vony amin'ny trano. Tsy tonga amin'izao fotsiny fa mena vary nareo dia omena voamaina dia asiana menaka. Marina fa ho an'ny teto Ankorondrano manokana dia ny tompony isan'ny traboina noho ny fiakaran'ny rano tampoka noho ny fahavakisan'ny barazy. Raha tany ho any amin'ny 200 tany ireo fianakaviana traboina omaly dia nahatratra 300 mahery izy ireo tamin'ity androany ity.